lehibe natao ionan'ireo mpandraraha malagasy sy vahiny anehoany ny vokatry ny asa famokarana ataony ary fanakalozan'izy ireo hevitra sy traikefa ny Phare International de Madagascar. Mihoatra tamin'ny taondasy tafakatra avoroiny nisan'ireo orinasa nandray anjara tamin'ity hetsika ity. Nisongadina teto ny tontolo ny fifandraisan-davitra, ny setry ny fandrera-trano mora vita, ny karazana angovo azo avaozina, ireo sakafo vita amin'ny akora avy eto an-toerana ary ireo karazana asa tanana malagasy sy vahiny. Androany dia tonga nitsidika ity tsenam-be ity ny filohan'ny tetezamita Andrajoelina izay nifampitafa mivantana tamin'ireo mpandraraha malagasy sy vahiny mandray anjara n'ity andiany fafito amin'ny filma ity. Nambara ny filoha teo ampamaranana ny fitsidianana nataony fa hita taratra ny fahavononan'ireo mpandraraha ampandroso ny sehatra iasany ary betsaka ny ezaka mbola tokony atao amin'ny fanampiana azy ireo. Za dia mino fa ny zavatra chiffre hitantsika zao dia eo amin'ny sehatry ny fanorenana dia nioatra 5.30 isan-jato ny fanorenana na nioatra ny taona 7 ka hatramin'izao taona 12 zao. Zany hoe mila aprisiany, mbola misy ezaka be dia be nefa ny tokony anampiany ny fanjakana amin'ireo mpandraraha malagasy fa dia ny zavatra hita teto dia betsaka ny zavatra fahavononana fa tsika izany tokony mamorona, tokony ampiana ihany koa amin'ny fahafahana manao an'ireo famatsim-bola izay ilain'ny mpandraraha. Zany moa mbola ezaka lavitra zany fa hitako hoe ny fahavononana sy ny hoavin'ny firenena amin'ny zavatra ohatran'izao dia hoe ahafahantsika manorina sy mijery ny fanorenana ny Madagasikara ho androso bebe kokoa. Ny fanapahan-kevitra raisitsika dia tokony fanapahan-kevitra mifandraika amin'ny filan'ny firenena sy ny filan'ny Madagasikara. Nisy ny fanadiadiana natao momba ny hoavin'ny Afrika. Dia amin'izay fanadiadiana hoavin'ny Afrika izay dia voalaza fa i Madagasikara afaka 5 taona na 10 taona farafabetsany dia tokony anisan'ny firenena tena mandroso aty Afrika. Noho ny antony inona? Noho ny antony harena izay ananany. Ny harena, ao ny harena ananantsika voajanahary, ao koa ny harena ananantsika satria Madagasikara dia tanora, betsaka tanora, vonona ny hiotra, vonona ny asa ary mampiseho an'izay fahavononana izay ampandroso an'ity firenena ity. Isaky ny sehatr'asa no hijerena ny fanampiana tokony entina ho hatrany ny filoha Andrajoelina. Amin'ny setry ny angovo ohatra dia nambarany fa efa nandray fepetra ny fitondram-panjakana mba hanesorana ny aba sy hetra alaina amin'ireo fitaovana ampiasaina amin'ny famokarana angovo azo avaozina na énergie renouvelable. Eo amin'ny setry ny fizahantany, nambarany omaly fa jerena ny fanesorana ny hetra sy ny aba alaina amin'ny famodirana ireo fitaovana ilaina amin'ny fanondrenana trano fandraisam-bahiny. Amrana ihany koa ny fahazoan'ireo mpampiasa vola ny tany andrenany trano fandraisam-bahiny. Torak' izany ihany koa ny sehatry ny fambolena, ho jerena sy raha midinika ny fahafahana manampy ireo orinasa mpamokatra zezika mba ahafahana manome izany ny tantsaha. Tanjona ny ahatonga ny firenena malagasy aleo tena ara-tsakafo hiatrany ny filoha Andrajoelina. Ireo anefa tsy ho totosa raha tsy misy ny fitoniana ara-politika. Zavatra voalohany tokony hokatsahana ny ametrahana izany eto Madagasikara raha ny nambarany ny filohan'ny tetezamita. Fandrosoan'ny firenena anankiray dia miankina ihany koa amin'ny fitomombanana ny resaka politika eo aminy. Raha tsy mitombina ara-politika ny firenena anankiray sarotra ho an'ny mpandraraha na eto an-toerana na ny ivelany no tonga ampiroborobo ny sehatra misy anazy tsirairay avy. Za zany dia miteny mihitsy hoe tokony hojerevantsika hoe ahoana ny isiny izay fitomombanana ara-politika izay. Zay aloha voalohany. Tsara fantatsika fa Madagasikara tamin'ny taona tany amin'ny 2017 tany dia anisan'ny firenena voasoratra, tsy anisan'ny firenena mahantra intsony. Talohan'ny taona 2017 tany amin'ny taona 1970 tany hoany anisan'ny firenena efa tsy nahantra intsontsika fa nanomboka tamin'ny 570 dia ny nahantra ny firenena malagasy. Zany hoe ny politika ny asa atao zany no tokony hojerevana. Ka zao tsika dia voasoratra indray ary fantatry ny olona noho ny harenanantsika hoe afaka ho anisan'ny firenena mandroso aty Afrika ny Madagasikara. Fa marina ny teneninao hoe mila jerevana hoe ahoana ary ny izay fitomombanana ara-politika izay. Ho an'ny mpikarakara, azo lazaina ho fahombiazana ity hetsika Phare International de Madagascar andiany fafito ity izay nahitana trano heva manodidina ny 100 ary anakatona ny varavaran-draha-pitso.